Faly miaraba antsika rehetra indray. Ny lohahevitra izay ho fakafakatsika anio dia momba ny fiara-miasa ao an-dakilasy. Nahoana tokoa no zava-dehibe izany fiara-miasa izany. Toy izao ary ny votoatiny ho jerentsika. Jerentsika ny fiara-miasa ao an-dakilasy. Nahoana ny zava-dehibe, inona ny ambaran'ny mpikaroka. Jerentsika manaraka ny firaisan-kina. Inona ny andraikitry ny mpampianatra sy ny mpanabe, ary ny manaraka dia ny firaisan-tsaina. Inona no andraikitry ny mpianatra, ary ny farany dia ireo tsara tadidiana rehefa tojo zava-tsarotra sy fanampy. Ho jerentsika voalohany ary ny fiara-miasa. Nahoana tokoa no zava-dehibe ny fiara-miasa ao an-dakilasy. Zava-dehibe izany satria manamafy ny fifandraisana. Mihena ny fahatsiarovan-tena ho irerina hoe tsy hita. Manatsara ny fifantohana sy fianarana. Mampitombo ny fiezahana. Araka ny fikarohana dia manatsara ny fianaran'ny mpianatra ny fahatsapana ho voaharo. Tsisy mahatsapa hoe voailika. Ny fifandraisana mafy ao an-dakilasy dia mampiena ny adiady, ny fosafosa na ny fifaniliana. Raha ny voka-pikarohana hita navoaka ny Review of Educational Research, ny voka-pikarohana momba ny rifim-piainana misy fiara-miasa ao an-dakilasy dia manatsara ny voka-pianaran'ny mpianatra izany. Mihatsara ny naoty ary vonona hitovo fianarana izy ireo na dia sarotra ary izany. Raha araka ny fikarohana izany dia mampiena ny fingitrihana ny fiara-miasa. Mitombo 30 isan-jato ny faharisian'ny mpianatra mahatsiaro ho akaiky sy akaiky ny hafa ao an-dakilasy. Toana ara-pihetsepo koa izy io. Mitombo 20 isan-jato ny fahavitrian'ny mpianatra mahatsiaro tohanan'ny hafa ao an-dakilasy. Manamafy ny firaisan-tsaina. Araka ny fikarohana dia mahatsara ny fahalalan'ny mpianatra ny devoir de groupe rehefa matanjaka ny fifandraisana ao an-dakilasy. Ahoana indray ary ny momba ny atao hoe firaisan-kina. Inona no andraikitry ny mpampianatra sy ny mpanabe? Ahoana no anorenan'izany firaisan-kina izany? Manorina fifandraisana, miaraba ny mpianatra amin'ny anarany ohatra, miara-manao fitsipika mazava arahana, manao lalao hifankalalana rehetra. Mandrisika fiara-miasa ihany koa io firaisan-kina io. Manomana lohahevitra na fanontaniana hifanankalozan-kevitra. Solosoloina ny groupe mba hifankahalala ny ankizy. Manatsara ny fampiraisana koa ny firaisan-kina. Manomana asa andraisan'ny rehetra anjara, tsy dia atao sarotra loatra. Manao rotina andraikitra mba ho hita. Ary ny farany dia mangoraka sy manaja. Modely tsara amin'ny fanajana sy fangorahana rehefa manana olana sy disadisa ka mora tahafin'ny mpianatra. Ny mpampianatra amin'ny andro voalohany mihitsy no manomboka manorina ny fifandraisana ao an-dakilasy. Ahoana indray ary izany atao hoe firaisan-tsaina? Inona indray no andraikitry ny mpianatra? Ahoana no anorenana firaisan-tsaina ao amin'ny toeram-pianarana? Manao dingana voalohany ohatra. Asao ireo mpiara-mianatra tsy dia mandray anjara firy, ohatra ny hoe sarokenatra, tsy sasa, miara-manao asa fa asa mifampizara fotsiny, ohatra ny hoe misy asa irahana atao izany io dia miaraka manao an'iny. Mihaino mavitrika, aza manapa-dresaka rehefa mihaino. Mangataha 10 minitra, tsy ho tapahateny raha tsy mihaino ny ankilany. Mankasitraka ny fahasamihafana, mizatra misokatra amin'ny tsy vitovikevitra na hevitra na zavatra tiana harena ny fahasamihafana. Eo koa ny ohatra tsara ho an'ny hafa. Sarika sy mampiditra ny rehetra amin'ny resaka na asa atao. Miaro ny mpiara-mianatra ampitsaliana kely. Inona avy ary ireo tsara tadidiana rehefa tojo fanambina zava-tsarotra? Soso-kevitra sy fanalahidy ohatra.
Efitrano ohatrany zany hoe ao amin'ny efitrano fianarana dia afaka hovaina ny toeran'ny seza sy ny latabatra hanamora ny fifanankalozana. Atao misy tanjona mitovy, mifatoa amin'ny asa sy ny vokatry ny asa iarahana. Ohatra ny hoe misy famelabelarana tao na misy asa iarahana tao na devoir iarahana tao. Afaka miaraka manao lalao sy zavatra hafa koa, mandany fotoana miaraka, miala voly ohatrany, manamafy ny fiarahana. Afaka asiana lamina koa, ohatra ny hoe manendry mpianatra manontolo iray ianao dia manohana ny vaovao sy ny tsy tafiditra rehetra. Ohatra ny hoe eo izany ianao dia misy mpianatra iray dia iny no atao, ohatra ny hoe tsika mantsy manana ohatra ny hoe chef de classe na iny no atao lehibe dia iny no mitarika. Eo ihany koa ny disadisa, manokana fotoana ifampiresahana sy anelanelanana rehefa misy disadisa. Ny fahasamihafana, miara mankalaza ny fahasamihafana, ohatra ny hoe amin'ny kolontsaina, ny sakafo, ny fitafy, ny tsirairay dia samy manana izany arakaraka ny haviany sy ny kolontsainy. Reto ary misy ohabolana vitsivitsy afaka hanambarantsika izany. Izany firaisan-kina, firaisan-tsaina, mita be ny tsy lanin'ny mambo, izay mitambatra vato. Dia ny firaisan-kina hono no hery. Toy izay ary ny famelabelarana antsika anio, makasitraka antsika ny hainao hatramin'ny farany. Amin'ny manaraka indray ary io.